koa zany ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity nandray vahiny maromaro ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajoana Armampianina mivady tamin'ny andron'ny omaly nisy ny fiarahana tamin'ireo parlementaire francophone zany tao anatin'izany no nanolorana maro-boninahitra ho ana olona maromaro ndray anjara tao anatin'izy ity mpiantsehatra maromaro zany tsy diso anjara ihany koa ny filohan'ny repoblika nahazo ny anjara ny tao anatin'izany. Nasain'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajoana Armampianina sy ny vadiny tena mila mpampanjakana ny avoloa omaly alina ireo avy ao amin'ny parlementa ny francophonie fanasana fiara-misakafo izay nafana ihany koa nanamafy ny fiara-mientana sy ny fifamatorana amin'ireo firenena mpikamana ao anatin'ny fiombonam-be ny firenena ao anatin'ny tahala amin'ny teny frantsay na ny OIF nanatrika ity lanonana omaly ity ihany koa Ramatoa Michael Jean secrétaire général ny OIF. Nomenani Marbonahitra, commandeur de l'ordre malagasy Andriamatoa Isangy Obaminako Dalandrogo, filohan'ny parlementany francophonie sy Andriamatoa Pascal Terrasse, secrétaire général n'ity parlement ity nambaran'ity filohan'ny APF ity tamin'izany fa nomeny vahoaka malagasy voninahitra izy ireo indrindra ny parlementany francophonie. Teo akilany kosa dia noravahana ny mari-boninahitra Grand Croix de la Pléiade de l'ordre de la francophonie ny filoham-pirenena malagasy Rajoana Armampianina mari-boninahitra izay natokany parlementany francophonie ho andreo olona izay mendrika ary nitondra anjara biriky betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ny resaka tahala amin'ny teny frantsay nanamafy ny filoham-pirenena malagasy fa anaty fanetretena tokoa no andraisany izany mari-boninahitra izany ary manamafatra ny fandraisany andraikitra feno amin'ny Madagasikara fa ihany koa amin'ny fianakaviam-be ny francophonie. Fa io maraina io dia noraisy ny filoham-pirenena Rajoana Armampianina Ramatoa Michael Jean ny fanomanana ny fionana tampony francophonie atao eto Antananarivo ny faha 12 ka hatramin'ny faha 17 ny volana novambra ho avy izao no fionana teo amin'ny rotonta.